Fiahiana ara-tsosialy sy ny eto an-drenivohitra ihany sy Nitohy mahazo. Fiahiana ara-tsosialy fa mendrika izay ihany koa moa ny any ambanivohitra sy ny ankebakeba-tany eto Madagasikara. Noho izay ary dia Nitohy hatrany Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana ny Cnaps mitety vohitra mba ho fanampiana indrindra mipona ao anatin'ny fahazahoana izay fiahiana ara-tsosialy izay. 10 kilometatra mahery miala Antananarivo misy amin'ny Betiko Atsimo, mandeha tsakijana ny fiara 4x4 mandritra ny tontolo andro sy ny alina iray. Fasika sy vovoka miampy lalana feno vatovato tsy maintsy andehanana. Mangony fotsiny tebiteby amin'ny asandalo satria anisany faritra mena i Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana. Izany rehetra izany tsy maintsy niainan'ny ekipa nitahiry-pirenena nandeha niasa nikarakara ireo olona manandrara amin'ny Cnaps nandritra ny guichet forain tany Atsimo Anosy. Ny Cnaps moa dia tsy mitsahatra, mijery akaiky mihitsy ahoana ny atao analana fasairanana ireo olona izay karakarainy. Ary amin'izay lafin'izay dia tsy ny akaiky ihany no jerena fa indrindra ny tena lavitra ihany koa. Anisan'izany zany ity faritra Anosy, Androy, Atsimo Andrefana. Nahaliana ireo mponina ny fandalovan'ny Cnaps. Tao Betiko Atsimo dia nahatratra 7,900 ireo mpampianatra firama voakarakara miampy ireo mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina amin'izay tanàna nilalovany. Ny tena objectif zany dia manakaiky ny olona sahaniny rehetra, mpandraharaha, ny maître firama, ny ekara, ny siny rehetrarehetra fiangonana dia antonona tiry zareo ny roa andro isaky ny tanàna. Sokatra ho andro rehetra izay manandraraha ao aminy izao fiteteza-bohitra ataon'ny tahiry-pirenena izao. Tsy mbola taraka izany ireo tsy nahatratra ny tao tanàna Betiko Atsimo sy Bekily satria dia hita ity distrika maro any Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana ny ekipa nitahiry-pirenena hatramin'ny 4 Jona izao.